Non, zao visite de courtoisie zao zany zahay teraky moa maha-président COI zany miaraka amin'ny secrétaire général ny COI manatona taty amin'ny premier ministre lehibe any gouvernement mba izarana ny asa efa vita teo amin'ny fanomanana ny asa zay tokony hatrehana amin'ity taona ity sy amin'ny taona ho avy. Misy fanomanana ny ataontsika hoe plan stratégique vaovaoagna zay ametrahantsika ny fomba fijery ho an'ny taona manaraka. Ny amin'ity taona ity moa efa misy ihany lahara-pahamehana napetraka mikasika ny eo amin'ny lafin'ny sécurité maritime, eo amin'ny lafin'ny sécurité alimentaire ihany koa eto amin'ny faritra misy antsika sy eo amin'ny lafin'ny fampiroboroboana ara-économique, ny relance économique moa zany no tiana olazaina. Dia ny premier ministre moa zany androany dia maritra mazava tsara ihany koa ny fomba fijery ny firenena malagasy dia niraisina tanandroa moa zany fomba fijery zany zay azo fitinina hoe mba tokony hijery ny lavitrezaka kokoa plus ambitieux zay moa ny terme nampiasainy fa tsy hianona fotsiny amin'izay asa efa vita satria faritra manana maha izy azy ity océan Indien ity ary tokony hiasa indrindrindrindra amin'ny continent africain sy ireo ataontsika hoe institution ao ny Union africaine eo ny Banque africaine de développement dia tokony hisy zay fomba fijery ahafahan'ny firenena ao anatin'ny océan Indien zany mba manana ny anjara toerany ihany koa amin'izao fiovan'ny zava-misy manerana an'izao tontolo zao satria fantatsika fa atao taorianan'ireny resaka mikasika ny Indo-Pasifika, mikasika ihany koa nefa ny diady any Ukraine ity dia azo lazaina hoe misy fomba fijery vaovao zay tokony apetraka. Ka zay zany no antondianay miaraka amin'ny secrétaire général ny COI sy ny mpiara-miasa ihany koa moa zany any amin'ny secrétariat any nanatona ny lehiben'ny gouvernement malagasy zay isaorana azy manokana.